taranja ady tontolo dia miseho lany ihany koa ny olana eo amin'ity taranja ady tontolo izy ity satria dia mahatsapa ihany koa ireo filohana ligy sasasasany sy ireo mpikatroka fa dia manao zay tiany zareo nivon'ny fédérationna ihany koa ary betsaka niketrano trano araka ny nambaran'izy ireo indrindra mahakasika ny fifidianana ireo atleta zay tokony niatrika ny lalaon'ny nisy ny fanazavana nentin'izy ireo ny farany herinandro teo zay hoarahantsika ny namana zakinohatra any no hitatitra izay vaovao izay. Teknisianina maromaro ahitana an'ireo mpanazatra sy kitana fahiny niaraka tamin'ny solotenan'ny ligue parta vitsivitsy no nampiakapeo ny zoma hatolakandro teo tao amin'ny Sogradin Mahamasina manoloana ny voalazan'izy ireo fa zavatra tsy mety ataon'ny mpitatana ny ady totondry malagasy. Nisantaran'izy ireo anjany nikitrano an-trano nisy tamin'ny fitilinan'ny boxeur nandeha niatrika ny lalaon'ny nosina Taotsamorisy. Laza mantsy izy ireo fa nisy ny fitilinana tao kanefa efa nisy ny lisitra efa vonina tany ambadika. Tranga zay lazain'izy ireo fa mampiembitra ny ady totondry malagasy. Anarak'izay dia nanambarany tsy fisiany mangarahara tamin'ny fametrahana ny comité de normalisation izy ireo. Fa maninona ho iatran'izy ireo no filohan'ny fédérationna zay voalaza fa nanana olana no napetraka hitatana ity komity ity. Inona ihany koa izy ireo no nanoliana ny José Bosco filoha lefitry ny fédérationna teo aloha nefa navita ny asany nampiroborobo ity taranja ady totondry ity. Mangataka ny anaovana assemblée générale extraordinaire moa ireto teknisianina sy mpitatana any amin'ny ligue parta ireto mba sehoan'ny marina sy hanomanana ny fifidianana. Ny ady totondry ho iatran'izy ireo no taranja anisan'ny mitondra medaly betsaka indrindra ho an'ny malagasy amin'ny fifaninanana raisam-pirenena hatramin'izay kanefa amin'izao fotoan'izao dia asahirana vao mahazo izany medaly izany. Ny tsy fisian'ny hetsika iraisam-pirenena sy ny fifaninanana nasionaly matotra no mahatonga izany vokatra izany ho iatran'izy ireo. Tozary miandry ny fifaninanana raisam-pirenena karakarain'ny fitondram-panjakana mantsy ny mpitatana fa tsy mitady hevitra hampandrosoana ity taranja ity. Izy ireo izay manao antsoavo amin'ny minisitra mpiasan'ny komité olimpika malagasy hijery akaiky ity olana ny ady totondry ity.